Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao a dia Madagasikara nihemotra ary lasa voalohany manitra indrindra maneran-tany. Toy ny tongotra vakivaky moa izy ity sady marary no mahamenatra satria ny firenena izay tena isan'ny manan-karena indrindraindrindra fa ny harena ankibon'ny tany sy ny maro hafa eny na ny harena eny an-dranomasina aza dia misy amin'izany Madagasikara izany avokoa ary isan'ny firenena tena miavaka izany Madagasikara izany a raha amin'izay fananana harena ankibon'ny tany sy ny maro hafa izay fa dia nahoana loatra no lasa farany gisitra indrindra maneran-tany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na manotesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefako eto isan'andro ny tenako amin'ity androandroany ity. Araky ny efa natsipiko tary am-piandohana dia hiompana misimisy kokoa isika amin'ny hoe inona no antony tena mahatonga any Madagasikara lasa firenena farany gisitra indrindra maneran-tany. Ny mpitondra veny tsy mahay sa ny vahoaka hoentina no tsy mety mivoatra ara-toetsaina. Antony maromaro no resantsika atao anatiny ity izay hoe inona ny antony mahatonga any Madagasikara lasa farany gisitra indrindra maneran-tany izay. Ndao aloha ho resantsika ny eo amin'ny antony ara-tantara izay mitambatra sy misy fifandraisana amin'ny antony ara-politika. Faly ny malagasy tany am-piandohana raha vantany vao nahazo ny fahaleovantena tamin'ny taona 1790. Nanomboka teo dia nahazo fahaleovantena tanteraka i Madagasikara araky ny voalaza ombienimbieny. Nefa io fahaleovantena io a rehefa dinihana sy fakafakaina lalina taty aoriana toa fahaleovantena sarisary foana izany a mandraky tiny androany fa mbola ry zareo frantsay foana no mibaiko ny zavadrehetra izay atao raha ho an'ny Madagasikara fa tsy misy an'izany hoe Madagasikara no tena tompony teny farany izany. Nahazo fahaleovantena isika ary nahazo filehom-pirenena mazava ho azy. Nitondra nanomboka ny taona 1790 itomboky lahy hajaina Filibert Tsiranana izay rainy fahaleovantena tamin'izany fotoana izany fa rehefa aveo a dia nahongan'ireo izay mpitolona indray izy a taty amin'ny taona 1790. Nataon'ireo mpikomy fitaovana moa ny mpianatra tamin'izany fotoana izany a ho entina hanongana any ilay rainy fahaleovantena. Mody hirahirainy ireo izay mpikomy moa tamin'izany fa hoe ny fitiavan-tanindrazana maketsy makaroa nefa ny tena atao ambadika anireny rehetra ireny ane rehefa tena jerena kaiky mandraky teny androany tsy dia fitiavan-tanindrazana loatra fa ny fitiavan-tseze. Rehefa tsy mahazo ranondranony kely ny sasany amin'ireo izay lohandohan'ny mpisorona dia iny fa mitarika olona hikomy etseroa mba ahafahana manonga-panjakana izay. Iza marina moa no tena ao ambadika ny fanongana-panjakana izay efa nisy hatramin'izay ka mandraky teny androany. Ny tena marina aminazy io a dia ry zareo frantsay ihany no tena ao ambadiky ny fanongana-panjakana satria mantsy ny mpitondra izay nahazo toerana raha vantany vao mitady hitsipaka ny frantsay a dia iny avy hatrany dia manakarama olona izy ireo a izay olona hitan'izy ireo fa afaka tsara ho karamaina amin'izay fanongana-panjakana izay dia iny fa miditra antsihatra amin'izay a mandeha manonga-panjakana. Niongana ihany moa ny repoblika voalohany ary efa niafara tamin'izay fikomina izay. Niaina tao anaty tetezamita indray ny malagasy izay efa somary nahazo vahana kely ihany teo amin'ny lafiny fampandrosoana ny toe-karena sy ny maro hafa dia rehefa niaina tao anaty tetezamita izay voatery ny hemotra indray a izay ezaka rehetra izay efa vita izay. Rehefa tapitra niaina tao anaty tetezamita indray dia iny fa niroso amin'ny fifidianana manaraka indray dia isan'ny nirotsako fidiana tamin'izany moa Andriamatoa Didier Ratsiraka
ary lany soamantsara moa izy rehefa aveo nandeha tsara ny fitondrany ary azo lazaina fa tsara tantana ihany tamin'izany fotoana izany satria didiratsiraka raha teo dia isany irony miaramila irony ary manana traikefa tsara izy amin'izany fibekona sy ny maro hafa izany de nidombiasiny Zafilibera ndray izy rehefa nitondra tao anatin'ny fotoana lavalava dia iny fa tratrany ampesima ndray i Zafilibera izay niongana indray rehefa aveo rehefa niongana moa i Zafilibera dia niverina nirotsako fidina indray Andriamatoa tomboko lahy didiratsiraka mbola lany soamantsara ndray izy dia nitondra atao anatin'ny fotoana lavalava indray dia iny fa tonga am'izay nitaona ray sy roa arivo izay nifaninanany izy sy Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fifidianana tamin'izany andro zany tsy nisy nanampo tamin'izany andro zany fa i Marc Ravalomanana neka ahavita hanongana didiratsiraka teo amin'ny toerany satria didiratsiraka raha teo dia amiraly izay isany tena manamboninahitra ambony izany amiraly izany fa Ravalomanana kosa tetsy andaniny amin'ny mahampivarotra ronono azy dia tsy nanampony rehetra fa i Marc Ravalomanana neka ahavita hanongana ny amiraly eo amin'ny toerany raikitra am'izay moa iny rotaka tamin'ny ray sy roa arivo iny ary fantatsika tsara ny tohin'izay tantara izay nitondra nanomboka teo Andriamatoa Marc Ravalomanana ary nahazo mandaha fanindroany mihitsiny niezaka nanamboatra lalana Andriamatoa Marc Ravalomanana satria tsapany sy hitany fa resaka lalana no tena fototra iray lehibe ahafahana mamoaka ny vokatra ary mba hahamoramora ny fanondranana an'izany vokatra izany niarina ihany ny toe-karena ary niakatra dia niakatra moa izany resaka toe-karena izany mandrapaha iny nisy fanonganana azy indray rehefa aveo ary mbola tsy nahatapitra ny mandany fanondroany moa i Marc Ravalomanana tamin'iny dia iny fa niongana tamin'ny taona 2024 iny niakatra dia niakatra ny harikarena faobean'ny Madagasikara hatreo amin'ny taona 720 vantany vao nanomboka ny taona 2020 dia iny fa tafalatsaka ankady indray i Madagasikara satria rehefa niezaka ny hifandray amin'ny any Anglisy sy Etats-Unis i Marc Ravalomanana fa nanomboka nitsipaka ny Frantsay dia iny fa tonga ny fanonganana azy tamin'izany taona 2020 izany nanomboka teo dia tsy nahitany mangirana intsony ny malagasy sy ny Madagasikara fa dia nihanihemitra hatrany hatrany eo amin'ny resaka filaharana maneran-tany amin'ny lafiny fampandrosoana izay ary hitampoko hitam-pirenena moa izany amin'izao ankehitriny izao satria i Madagasikara neka tena firenena farany gisitra amin'izao ankehitriny izao na dia miezaka manao entso zavatra aza ireo mpitondra ny fandimby taorian'izay fa tsy mbola nahatafarana any Madagasikara fa vao maika isika amin'izao tafahitsoka amin'izay fahantrana lalina dia lalina izay mety hanometsiny mpitondra isika amin'izany hoe nahatafalatsaka atsika ankady amin'izay fahantrana izay fa nefa tadidio fa misy avy amintsika hoentina ihany koa no antony rehetra mahatonga an'izany rehetra izany voalohany dia isika malagasy olona tsy dia tia mamorona loatra fa tia makatahaka fotsiny rehefa aveo dia tia mampiasa izay vitany hafa fa rehefa zavatra vita malagasy dia ataontsika antsirambiny raha isika ohatra zao rehefa misy ireny ankizy mba manan-talenta na ihany koa olona manan-talenta izay tokony tohanana ireny ohatra dia iny fa sakatsakanana ary fingafinganana atao izay tsy vohan'ny zavatra iny mody lazaina hoe voararany lalàna etsiroa rehefa aveo tsy vitsy amin'izy ireny ara dia migadra mihitsiny noho izay hoe sakantsakana isan-karazany izay satria ry zareo frantsay mihitsy no tsy mamela isika malagasy amin'izay tiantsika ho atao izay ary raha mandinika sy mamakafaka tsara isika matetika ireo firenena rehetra zanatany frantsay dia tafalatsaka ankady foana no izay sakantsakana ataon'ny frantsay amin'ny fitiavantenany izay arak'izany raha tiantsika ny handroso sy mba te hiditra amin'izay fampandrosoana lalina ho an'ny firenena izay dia tokony hiara-isalahy isika rehetra hifanometanana hifanohana hifanampy amin'izay mantsy mba ho moramora no hiadinana amin'ny fahantrana fa tsy faly ny hanometsiny sy hitsikera ny mpitondra lava foana isika amin'izay rehetra ataon'izy ireo fa mafy amin'izy ireo ny mahazo azy ireo
amin'izay fitondrana sy andraikitra lehibe izay miantsoroka eny amin'izy ireo izay ny masaka azonaroso tao anatin'ity vidéo ty tomboky lasy tomboky vavy toy ny trafikenany me mahery moa izy ty ambava homana amboa mieritreritra ka dia samy maka izay tandrify azy avy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa naisan'andro eto tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa